Vous écoutez chai.fr. Alléluia, alléluia. Vous écoutez chai.fr efa amin'ny sivy sasany katroka eto amin'ny trano fitenena koa dia mitonona fiadanana natokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy na amin'ny jardin na amin'ny cybercafé na aiza ianao rehefa mijery zany rehefa mangetentany tenin'ny fanjakan'ny lanitra zany ianao tu as frappé à la bonne porte ozy ny teny vazaha fanjakan'ny lanitra ny resahana ato ary fanjakan'ny lanitra ny mahavonjy anao fa tsy fandehanana amin'ny eglizy, fidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra ny mahavonjy anao fa tsy hoe mino an' Jesosy satria raha mino fotsiny ihany ny devoly mino an'izany ok anao tsy diso hevitra mihitsy amin'izany zavatra zany satria ny tenin'i Jesosy ny teny mazava tsara amin'ny Matthieu 22-29 ny teny hoe vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu zany zay zany zavatra nazo antsika hatramin'izay zany satria maninona mieritreritra antsika hoe misy zavatra mbola hery ambonin'ny herin'Andriamanitra eto ambonin'ny tany eto mieritreritra isika satria diso hevitra hoe misy intermédiaire entre an'Andriamanitra sy olombelona donc mamorona des faux dieux zany ny taranak'olombelona satria maninona dans l'erreur alors que le seul médiateur ozy ny baiboly dia Jesosy Kristy irery any satria izy ny lalana, izy ny famarinana, izy ny fiainana. Donc aza diso hevitra anao fa be da be zavatra mifamaofao eto ambony tany satria zavatra eto ambony tany eto zavatra adala fa endreniny le monde zany zavatra eto ambony tany zao tontolo zao zany adaly io manaonao fony io tsisy justice io fa samy manao zay daniny kibo zay eo amin'ny fitondrana ho pouvoir zany manao zay daniny kibony fa fanjakan'ny lanitra mazava tsara fa hafa kely io fanjakan'Andriamanitra io rehefa miresaka fanjakan'Andriamanitra Dieu de la Bible azadiny mihitsy Dieu de la Bible Andriamanitra ao anaty baiboly ndresana fa tsy hoe Andriamanitra mandehandeha comme ça selon ny nation, selon ny culture, selon ny tradition fa Andriamanitra ao anaty baiboly ndresana hafa fomban'izy io ok anao matanjaka anampiny kely zany ny fomban'izy io zay voalohany aminareo ampisotomony ny malemy zany donc tsy atao hitsetsitra ny herinao na ny fanananao ny fanjakan'ny lanitra fa anandratra anao izy satria Andriamanitra fitiavana tsy ohatra ny Andriamanitra fironon'olona gauche droite zay atsotsika ohatra Zanahary zay Zanaharintsika malagasy mitapitapy satria mampisotro toka zazakely. Alléluia, tapy io. Vous écoutez chai.fr.
Alléluia. Alléluia. Akory aby sika ngamba azontsika ngamba le sombisombiny fampianarana kely momba resaka fanazavana resaka tromba fomban-drazana zany any amintsika any Madagasikara any zay mantsy zavatra resahako zany un peu de démonologie le izy fa la façon un peu voilà orienté-ntsika any Madagasikara le izy afaka orienté aty en France le izy rehefa mananana resaka satanisme ohatra afaka orienté nany en Chine le izy rehefa mandinika ny fombafomba ny sinoako satria azadino fa tsy malagasy rery ihany manao resaka fomban-drazana zany fa ao ny karana ao ny africain ao ny voilà be zany rehefa selon ny culture zany misy an'izy io zany raha ohatra ka ianao zany mba nahita an'ity vidéo mal zany ny partager certains tao mur na tao YouTube zany ianao zany ao anatin'ny fanompontsampy na sy ny tariny ohatran'izany mety gaga angamba ianao maninona mbola mijoro rapitsoniny efa resahako anareo mo le izy hoe tsy sy dika no zavatra io fa à cause ny la peur de lasa mandaitra izy io hitanareo ohatran'ny avin'olona anankiray mijery film zao ohatra raha vao mijery film Bruce Lee na Jackie Chan ohatra surtout any Madagasikara zany somary misy toerana zany tsisy fahazavana tsisy jirama jiro zany ife nandihy tongotra anao ne rehefa mijery film ao reo ohatra misy manaraka anao zany ina mahatonga le olona miazakazaka rehefa aveo matahotra fa ianao nge rehefa mijery aorina nge tsisy olona manaraka anao tsisy le ina moa zany tsisy le fantôme soana monstre hitanao tamin'le film horreur akory manaraka anao fa tiany mamorona an'le izy de ohatrany hoe misy manaraka anao de miazakazaka de rehefa mijery film Bruce Lee moa fantatrao tsara indrandray mitranga aveo botsina mihitsy le tratra hoe nefa olona tsy mahay miady akory zany hoe arakaraka ny etanao zany mahatonga an'izy io zany efa misy étude zany nataon'ny scientifique zany tadidio fa reo mpitondra reo basé be amin'ny resaka étude na science zareo hainy zareo manipule olona anankiray zany jerevinareo tsara zao tika anankiray ity nisy kilalao zany zavatra ladahatra ohatra bon tsy fantako moa naran'le kilalao fa zavatra sura fotsiny hoe impossible mirésoudre an'le problème de menjareo même kilalao mitovy zany olona anankiray de io kilalao à chaque fois miodina possible foana donc le anankiray zany miezaka zany mandamina le izy ohatra nitanareo ohatrany cube reny ohatra le cube le misy couleur bleu verte blanc reny tak ohatran'ireny somary sarotra be mantsy le izy mampiasa saina zany or le jeu anankiray zany efa ny falsifieny zareo zany tsy possible mihitsy mahavita an'le izy de le anankiray indray à chaque fois mievina ianao mety foana le calcul ohatra nandramana le izy de resan'zareo zany hoe mandritra ny 10 minutes nareo mirésoudre an'ity problème ty bien sûr le anankiray moa tsy possible mihitsy na de manana intellectuel ambony le olona na manana intelligence izy tsy possible satria zay mihitsy le zavatra le anankiray indray chaque fois mievina donc vita le 10 minutes tsy vita kozy le anankiray de le anankiray moa vita avant 10 minutes de rehefa aveo tamin'izay mena zavatra hafa koa le olona anankiray zany de nitruqueny zareo le anankiray hoe tsy possible mihitsy avitana an'le izy de le anankiray indray toujours possible zany de mena chronomètre koa zareo 10 minutes nareo manao an'ity zavatra ity bien sûr tsy possible le anankiray le anankiray possible foana voma tsy ty zavatra ty troisième test tamin'izay navadiky zareo indray le zavatra
navadika le anankiray a possible de lomena anankiray le navita indray tsy tonga de avec facilité zany le izy fa nataony zareo un peu dura kely le izy fa possible hoe vita mandahatra an'le zavatra le anankiray nesoe deuxième fois io tsy fantany izy impossible nomena anankiray zavatra anankiray possible izy tellement efa déçus tamin'ny zavatra anankiroa na lahan'le zavatra tsy po vitany any le izy d'ailleurs izy efa naon'le izy kivy et puis le navita indray compliqué ben zareo le jeu fa possible mandahatra an'le izy tak vitany 3 fois fa le anankiray tsy navita nge nomena le anankiray vita hoe possible fa le raha namana anankiray zany tellement zany efa convaincu hoe tsy possible le izy donc na de possible niezaka izy nanao 10 minutes tapitra tsy karokaroka izy nefa le zavatra mora kely possible dans la possibilité zany fa tsy vitan'le izy inona mahatonga zany zavatra zany ty zany efa simba de ohatran'izany mahazo antsika anie misy zavatra eritreretina hoe tsy possible le izy fa possible le izy peut-être raha manahirana manao anazy fa possible le izy raha manana courage n'olona anankiray possible io donc io zavatra io mora miady am'izao raha vonona ianao raha ohatra afaka anaty lohanao io mentalité hoe ty zavatra ty premier puissance mondiale razana raha afaka zay mentalité zay ianao nge mitraka vonona iaffronter quelque ennemi vonona ianao satria maninona le disposition ny fanahanao sy mentalité anao zany possible le izy donc manana automotivation ianao zany hoe vonona fa raha ohatra ka matsitsika mantsy tout de suite zany miteny hoe tsy possible io zany anao nyty say ty zao nieritreritra impossible fa nisy zavatra fotsiny namboariko kely tao tanaty lohako fa ahoana moa zay mpitory mitapitapy rehetrarehetra et c'est vrai tena mitapy certaines mpitory maninona misy olona mino anazy quelques dizaines voire milliers comment ça se fait za rehefa hitory zavatra anankiray tsy mba isy ino anavy na dia iray fotsiny ve zay nge na motive anahy donc mitory na de sarotra ho anala izy za tsy mahay miteny bon mahay miteny moa zany fa tambalela fa jerefo tsara za miteny zao développer io lelako io fa za tsy tambalela oui certains trucs des fois hoe sarotra ho ana fa narora nitana voalohany tory tsoatran'izao mihitsy fomba fiteny koa zao izy efa misy voilà menaka malama rehefa migorisa eo amin'ny roulement io donc tsy possible hoe tsisy olo ino ana mihitsy na de ray de mitory moa de rehefa aveo nisy namaly hoe nisy fisaorana parmailo hoe hay nisaotra betsaka raha laharaly fa azoko am'izay ty religion ty fa hiala am'ty booster be anazy e zavatra zay donc io lo io nge ianao rehefa tafitra amin'ny zavatra anankiray io nge juste changena kely fotsiny io mentalité io fa sao de ianao mieritreritra hoe mila hery be ianao oui certaines choses mila hery be fa misy zavatra des fois ivoaina kely zay vao le hery tonga zay le nazavaiko nomaly iny hoe raha nandray azy ianao raha mino ny anarany ianao mena hery ianao tonga zanak'Andriamanitra mena hery ianao donc il suffit juste changer quelques mentalités réglages kely fotsiny eo amin'ny loha io il suffit fotsiny ianao mino fa Jesosy mahery Jesosy nitsangana maty ary zany zavatra zany hoe zavatra logika be zany raha ohatra ka tsokiriko ny consciencenao sy ny feon'ny fieritreretanao Jesosy tompoka tsy mila nangataka fa madihana hoe avadio fa mangatsika
fa io razana inonao mahery io tsisy nininina ny vitan'io na dia manolo ny kilotiny tsy vitany na manolo débardeur tsy vitany fa Jesosy nitsangana ary baiboly ny teny raha fanany zay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty mipetraka aminareo izy ny amelona anareo rien que zany fotsiny fa motiver anay naraka an' Jesosy hoe na dia tsy manana baiboly fa mba manomboka mitady hoe ino moa ty zavatra resan'olo momba an' Jesosy ty satria ohatrany mba maromaro ihany zany nahita miracle zany ohatrany mba maromaro ihany afaka mifanimpony tsampy ohatrany mba maromaro ihany nahita fahasoavanao fa ianao ane raha sinao fandiniana kely fotsiny ange ny fiainanao ianao manompo sampy io zany ange tsy afenina zany ty zavatra resahana ty fa fantatry ny be sy ny maro anatiny fanimpony tsampy midina ny fiainanao mijaly ianao voafehinao na couleur tena tianao aza tsy afaka ataonao mivatanao satria manina misy mibaiko na dia sakafo tianao aza tsy afaka ampidirinao mivavanao satria manina misy mibaiko alors que fiainako ilay izy fa tsy fiainan'olona efa maty fa miaraka amin'i Jesosy ange raha ny zanaka manafaka oziny baiboly mety efa inao zany teny zany raha ny zanaka manafaka ho afaka tokoa ianao izy izy dia maninona io famarinana meny Jesosy anao io dia anome liberté ho anao tsisy afaka mameme anao na trombe io na karazana fatifatina biby avy any tsisy afaka mameme anao tsony satria maninona libre ianao tianao akanjo mena ianao manao akanjo mena tianao akanjo noir ianao manao akanjo noir tianao akanjo fotsy ianao tianao akanjo violet ianao zay tianao gonao mivoaka tompoko fa Andriamanitra tsy contre amin'ny gonao raha ohatra ka tia coca ianao Andriamanitra tsy contre amin'ny gonao raha ohatra ka tia akazo ianao Andriamanitra tsy contre amin'ny goanao raha ohatra ka tia tongolo lay ianao na tongolo be na tia kisoa ianao Andriamanitra tsy contre an'izany Andriamanitra tsy contre an'izany fantako ianao anatin'io zavatra io mangetaheta liberté ohatra ny za voageja tao mitomany latsaka ny ranomaso satria manina mila liberté mila fanafahana fa tsy hita moa zay solution satria manina zay le izy hoe madiso hevitra anareo dia tsy fahafantarareo tenin'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra satria maninona isika tao anatin'io zavatra io ny eritreritra io ny premier puissance mondiale donc raha zavatra mahery indrindra ambony tany tonga aminao aiza ny vahaolana tsisy donc zakaina le zavatra fa androany amin'ny teny aminao fa misy ny vahaolana tompoko misy ny vahaolana dia ny anarany tsotra kely mety efa heninao ihany le izy quelque part tany Jesosy ny solution tsy tonga hitsabony mararo salama izy hitsabony olona tsy tonga ao izy andeha hitsabony salama fa andeha hitsabony marary za voanenan'io teny io talohan'izany na ino an'izany teny zany nisy olona ny teny anao hoe tianao Jesosy et c'est vrai zany tianao Jesosy maty ho anao koa izy na ianao mbola tsy mandray anazy io maty ho anao izy miandranao fotsiny izy hoe voilà za vao nyresan'olona an'izy io hoe amonjy anao Jesosy tianao Jesosy dia zao navaliko anazy tamin'izay navaliko le mpivavaka reo za tsy mbola raha resaka an'Andriamanitra resaka Jesosy zany donc reny masera reny olona mandeha l'église reny raha iny fa tsy za ty mpanota ty zay ny teneniko an'zareo tadidiko tsara zany teny an'izany za nge mpanota hoe io zavatra
raha raha ny bibla iny zavatra taoko daholo aza mijangajanga za mpijangajanga, aza mandainga za mpandainga, aza mangalatra za mpangalatra. Tsisy nataoko daholo zany sitrapolony zany Andriamanitra resana roa anazy anaoko ahoana monjeny anao tsy anjarako zany ary tsy todian'Andriamanitra mihitsy ara miantso anazy ao satria maninona na mandeha l'eglizy aza tsy ataoko fa zareo mpivavaka efa miaraka aminy hoa zay ny raharainy de zay nahitnoko an'io teny io diso hevitra ianao raly fa ozyle nivavaka mpivavaka tamin'izany de sosy ny teny tsy andeha hitsabony ny salama ao izy fa andeha nafaka ny mpanota, andeha nafaka ny anasitrana ny marary ka ianao rehefa matsapatiana hoe mpanota, mpijangajanga, mpangalatra, mpanompo sampy sy ny tarana ho anao ny atongavana ozy izy de nivavaka zareo de ho za bon ho ana ve oui ho anao donc aza jerena ina zavatra nataonao mifanompontsampy na de efa nanao zavatra betsaka ianao misy tenin'Andriamanitra anankiray miteny an'izao hoe fotsiko izy izy ny fahotanao na ohatra ny jakimeny io izy izy satria manina tamin'ny androny tsy fahalalana io fa raha voniny ianao andray anazy promesn'Andriamanitra io raha manaiky anazy izy de nomena hery ianao ho tonga zanak'Andriamanitra tsisy fahavalo afaka mikitikitika ianao mon ami ireo zavatra reo tsy afaka manakana anao la preuve jerevo tsara za zao mbola mijoro fantatro tsara ty zavatra resahako ty afaka atao pause io video amin'ny YouTube io afaka atao pause io de rehefa aveo inona natao alaina ny sary co-imprimena hoentiny zareo ny ampasana zay zavatra tianjareo atao fa za miteny anao tsy mampaninona na io ary tsy tonga ty kory io ary tsy hoeniko akory fa venio satria maninona zay Andriamanitra tompoko mahery fa zanahary nonona ronge mpandainge io zanahary tinonona ronge bon je peux dire même hoe tokala satria maninona raha io le zanahary mandefa reo tromba reo mampisotro toka olona roa taona na telo taona eo tsy tadidiko tsara firy le taona ny zandrimampiara ahoana commence à se faire mifoka cigare alors que les olona tsy misoka alors que les olona tsy mifoka cigare donc je peux imaginer les zanahary mpandefan'izy io olona tokala olona rongoniste bon mpifoka rongony zany rongoniste zany olona mpanolana io zanahary io satria zay nataony tromba reo olona vetaveta io zanahary tononony zareo io mpambotika fiainan'olona io zanahary tononony zareo io raha ohatra ka io zanahary io nandefa andeha nampolombelona comment ça se fait biby daholo ny derrière an'rozy fanjakanareo fanjakana tromba zany comment ça se fait biby derrière donc je peux imaginer konge biby konge io zanahary io ahoana zay olona misy tromba potika daholo ny fiainana ça veut dire c'est un dieu destructeur nge derrière an'io satria mantsy zavatra anankiray mantsy hita amin'ny fruit mantsy le izy Jesosy raha ohatra ka tromba zany ohatra ary tsy mbola nahita an'izany raha ohatra ka tsy vetavety izy ça veut dire zanahary nandefa anazy nge tsy vetavety raha tsy tokala io ça veut dire izy koa mety tsy tokala fa comment ça se fait zanahary tonononjareo miaccepter makorel mpivarotena miaccepter mpangalatra misy tromba nge mpangalatra mianjaka amin'olona comment ça se fait misy tromba alika ohatran'izao mipetraka amin'olombelona de manao katipaty ohatran'ny alika le olona rehefa vin'io tromba io en fait de maintenant am'izay la fantanina am'izay andeha aninona fa nampina am'zavelona zao alika alors que za manome nonosy anazy za y a quelque chose qui ne va pas alléluia tsara Dieu de la Bible Andriamanitra
n'Abrahama, Jacob, Isaac. Andriamanitra n'Israely tsy ohatran'izany. Nanana. Misy zavatra matsiro. Alléluia. Dia raina ny tompo. Vous écoutez chai.fr. Alléluia. Dia rena ny tompo mbola nanome zany fotoana ahafahana mitory ny teny moa zany sy mitondra ny fomban'Andriamanitra sy ny fahalalana, connaissance zany satria manina quand il viendra aux izy le savoir il vous dira aux izy. Alléluia. Misy zany ao anaty baiboly ao fa anazavazavatra kely androany ho anao raha ohatra ka anatin'ny fanompony-tsampy ianao ino moa ty zavatra tenenin'ny ralo fa ty raha ohatra ka hialan'izany tromba sy fomban-drazana zany misy zavatra zavaiko anao de base. Misy zavatra zavaiko anao de base zany afantaranao hoe ohatrohatran'izao io Andriamanitra io. Andriamanitra resahako, Andriamanitra mahery. Andriamanitra resahako, Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra resahako, Andriamanitra tompon'ny fiainana mandrakizay, tompon'ny fiainana dia izaho eto ambony tany eto. Izy naran'izao tontolo zao zany fa tsy ho zanahary resahana roa io. Satria maninona rehefa dinihana momba resaka an'Andriamanitra zany. Ty baiboly ty olombelona nanoratra an'izy ty. Fa les pensées tsy olombelona. Baiboly. Misy tantara resaka création ato hoe ahoana ny foronan'ny zao tontolo zao ato. Ahoana ny foronan'ny zanak'olombelona ato. Efa inonga mba tantaran'ny Adama sy Eva. Efa hainao hoe teraka ny fiainana zany amin'ity tantara ty. Dia tsy vitan'izay ihany mbola midevoile ny mystère-ny zavatra miafina izy. Fantako ane manareo manompo sampy io mangetahita pouvoir antareo. Mangetahita quelque chose surnaturel nareo. Tsy riritra zany pouvoir zany zavatra hitambaran'ny mpanompo sampy rehetrarehetra zany satria maninona io zavatra tonga io mantsy surnaturel. Fa za miteny anao ty boky ty raha nieno Jean 1:12 teo enao hoe ho an'izay rehetra nandreahana azy dia nomena hery. Iny hery iny teneniko anao tsisy moa hidékrisiavana iny hery iny.
mahavita ny zavatra rehetra. Misy tantara afaka jerevanao anatin'ity boky ty ohatra hoe Sara 90 ans miteraka, ohatra hoe vahoaka an'Andriamanitra rehefa nampita ranomasina izy tsy ny lapona ampiasainy fa nyzarainy ny ranomasina. Tsisy tromba mahavita an'izany, tsisy. Alléluia. Limité ny pouvoirany. Afaka hitanao anatin'ity boky tia comparaison ny puissance n'Andriamanitra sy ny puissance ny magicien, na puissance ny sorcier zany mpamosavy, na puissance ny mpanompo sampy. Ato misy histoire ny mpanompo sampy ato. Ohatra hoe tantaran'ny Moïse angamba efa heninao angamba tamin'olo le Moïse nasain'Andriamanitra nandeha ilibérer ny vahoakany. Et puis voilà, samby nanao démonstration de puissance izy hoe tiany Andriamanitra ozy ny Moïse, de nanao koa le magicien manana pouvoir. Fa à un certain moment nijanona ny pouvoiran'ny magicien satria tsy naharaka puissance n'Andriamanitra. Hitanao anatin'io tantara io zany. Ary azo vidinao io raha ohatra ka tsy manambola ianao tia mamaky baiboly any fahasomaily fandefasako vola ianao mividy baiboly amin'ny teny gasy na amin'ny teny vazaha. Soa nandefasako baiboly raha amin'izay. De misy histoire mibedabe zany ao anaty baiboly io. Mangetaheta miracle avenao, mangetaheta resaka surnaturel avenao. Ato misy zavatra tsy ampozonao zany ato. Ty zava-miafina avenao, fantatro izy mangetaheta zany nareo. Ato ny zava-miafina. Zava-miafina ozin'ny baiboly an'Andriamanitra. Fa zavatra révélé izy ho an'ny zanak'Andriamanitra. De jerefo tsara nge zao positionao raha ianao manompo sampy io, ianao mpanompo tromba sy ny tariny io. Na zavatra nresako nomaly reny izy tsy voavalinao na de kely. Manino ty zao, manino ty zao. Nareo mpanompo sampy zao tsy manana réponse ny reny. Ara za mandainga bitsy hoe ianao miteny hoe manana. Satria maninona efa niona tamin'ny mpanompo sampy manjatony pour ne pas dire 1000 rehefa mandeha douane André Sara efa da manankasina ny Mazenga. Efa niona tamin'ny mpanompo sampy rehefa mandeha amin'ny douane Andrianampomerina. To za efa tombo manarina etc. Un peu partout. Limiter ny connaissance nareo. Na zavatra miseho aminareo aloha eo aza tsy hainareo mamaly anazy. Fa ny vérité tompoko ao anaty baiboly, Jesosy niteny hoe zany lalana, zany no famarinana, ary zany no fiainana. Maintenant iresaka fiainana kely amin'izay bon, tsy resaka démonologie ty zavatra ty fa resaka comparaison zany ino so de manidikitika ny lohanao mantsy hoe raha ialantera de ahoana ny fiainako. Raha miaraka amin'ny Jesosy ny fiainanao, assuré ny avenir anao. Io zavatra mavesatra aminao io ho afaka io. Souffrance-nao io ho afaka lay izy. Tebitebinao isan'ny atory io ho afaka io. Andriamanitra mipromettre an'izany ao anatin'ny baiboly boky teo iny. Hoe no ianao izy ho calme. Calme. Avy amin'ny baiboly io le mot bonne nuit teneniny io e. Avy amin'ny baiboly io le hoe bonjour ataontsika matetika io fa so de venareo avieja le izy. Bonne nuit. Avy amin'ny baiboly io. Promesse n'Andriamanitra io. Fa ianao anatin'io resaka fanompona io nge mitebiteby ianao rehefa atory satria manino inona ndray navoaka ny zalary ce soir satria papijalolo io.
vehivavy moa zany moa efa tsy resahana hoe izy andreo ho avy rariva hiaraka amiko. misy zatra anankiray resahako anao zany ao anaty baiboly izy Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Manana avenir. Déjà aloha ny avenir anao tsy certain satria manina ny vadinao azareo ny manome anazy fa tsy zay tianao. Miaraka amin'Andriamanitra tsy zay ny avenir. Ianao rehefa manambady tsisy tebiteby eo, tsisy fifamaliana gauche à droite ao. Projet de paix le izy. En paix ianao, anatin'ny hafaliana ianao. Faly ianao miaraka amin'ny zanakanao. Faly ianao miaraka amin'ny fianakavianao. Fa ny fanambadiana ronge araka teneniko nomaly hoe vetaveta ny tromba. Ianao ngina manambady fa nga io misy respect zany. Déjà raha vehivavy ianao raisiny zareo vadiny zareo. Ben oui. Donc, je peux en déduire les zanahary nge papirafy les zanahary tompony malagasy. Satria maninona? Raha lehilahy ianao manambady officiel, ianao tsy maintsy hoentin'ireo razanareo mitady vehivavy satria maninona? Manana désir izy azadindra zatra andresako ny maly, manana sitrapo izy. Donc ianao lehilahy nge tsy maintsy hoentin' zareo mandeha mitady vehivavy afy. Le vehivavy ankoatra ny vadinao nge. Fampirafesana fitenenana an'izany. Donc mazava be nge le zanahary teneninareo ny accepter le tromba entre intermédiaire izy sy olombelona mpijangajanga koa nge. Est-ce que vous imaginez ve zany zanahary tomponareo zany, zanahary eo tapin'ny lohinonareo io? Moi je crois pas votre zanahary. Tao tsy mbola nisy fidélité zany tao. Mody manao cinéma fotsiny hoe tonga mpanjaka anankiray hoe manana maiza zay, manana voninahitra mampanjaka, manana noblesse, mody tsy tiany zareo hoe mandeha makorely lahono. Fa izy ary mboty ary. Ao anatin'ny fianakavian-jareo nge fa misy makorely le. Depuis maty nge makorely jusqu'à zao e. Manina mody tsy tia makorely io. Alors que mandeha mitady fatina vehivavy gauche à droite ihany tena marina hitondran'jareo anareo. Ahoana? Logika zany zavatra zany aminareo. Donc, le zanahary mpandefan'izy io zany. Io koa nge vetavety. Atao anaty baiboly na dia sarim-bavy ianao tsy eken'Andriamanitra. 1 Corinthiens 6:10, 1 Corinthiens 6 miteny an'izany hoe ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Hitanao? Andriamanitra ny baiboly amin'ny teny. Reo sarim-bavin' reo tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mpangalatra tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Reo tokalahy reo tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Maintenant la question, mon ami, tokalahy nge zavatra rehetra io e. Ary zany tsisy gasy afaka manafaka an'izany hoe rehefa hisotro toka draika tsipikely ary amin'ny kapisily aloha manina. Inona ny razany e hoadray? Na dia tsy mpisotro toka izy tamin'ny fahavelomany dia razana ave. Oh là là, quelle razana. Alors que Andriamanitra anaty baiboly miteny hoe na ny mpisotro toka nge tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra e. Kifea fantako ane zanahary nandefa tromba reo e. Olona tokalahy, olona mpangalatra, olona vetaveta. D'ailleurs tsy izy namorona ny tany sy ny lanitra. Tsy izy ka.
mody hendrihendry fotsiny io zanahary io fait rehefa dinina amin'ny baiboly mantsy de maske ihany mantsy iza dereran'le zanahary dia satan ihany devoly Andriamanitra tsy tia injustice vakina 1 Corinthiens 6:9 hoe ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc na justice ty zao tontolo zao ty tsy eken'Andriamanitra zay mahatonga an'le izy hoe nalefa ny zanany lahatokana nanambara ny fisiny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha vakina le izy hoe ne vous y trompez pas ozy ny baiboly zany ni les impudiques ni les idolâtres mpanompo sampy ni les adultères zany tsy miditra ni les efféminés zany de magaga moa théorina hoe nareo rehefa mba mijerijery reny ohatrany hoe zatia ohatrany hoe misy sarim-baviny anankiray ohatra ohatra hoe misy sarin-dany anankiray rehefa mba mivoaka amin'ny télé tsy maintsy miteny an'ity teny ity zareo hoe au fait natonga anay ohatran'izao lahatr'Andriamanitra satria voakely zay fa sarim-bava lahatr'Andriamanitra ahoana tsy lahatr'Andriamanitra fa misy ozinao misy ozina hoentin'le olona fa Andriamanitra tsy nanamboatra olona sarim-bava zany fa mbola lavabe fanazavana an'izany fa tsy de any loatra le thème zany fa le thème zany misy avenir ianao manana avenir tsara ianao ny problème anisy ty mantsy raha ohatra ka dininareo zavatra nyteneniko nomaly iny hoe aforcenao zany miainao anatin'ny lainga au fait lasa nature anao mantsy le izy lasa convaincu mantsy ianao de lasa convaincu surtout hoe lahatra anao amban'ny fanandevozany fananankiray efa maty lasa mino ianao hoe destin ako le izy na de mijaly tahaka ninona zay ny lahatra zay menakabo moa zany fampahiry fotsiny tamin'izany hoe sasany efa tiamony tena sasany tomany mafy ty zavatra ty de fampahiry hoe fampikonsole hoe destintsika ty zavatra ty de ekena satria maninona avy amin-dragnahary à quel point zany mitrompe tam'izany zavatra zany lahatrako destinko hoe nijaly ohatran'izao de ya un moment moa tsy zaka ihany le izy mba nikikika ny lanitra hoe tompo tena fitiavana ave anao raha fitiavana ianao ohatran'izao ve nitiavanao anahy de mba tsisy fitiavana mihitsy na de kely ianao ho anahy ve fa de naninona loatra afy tany akibondreniko bon je sais pas moi jour na ilon'Andriamanitra na ohatran'izany fa ce qui est sûr ta théorina zany van'Andriamanitra tsy lahatro le izy ka fiaina koa zany mitantana an'le izy fiainako le izy ana le izy hitanareo ty zavatra ty telefoniko ty zay tiako anaovana anazy ty raha ohatra ka tiako arina amin'ny poubelle ty ariko any amin'ny poubelle raha tiako amena namako meko namako rehefa tiako itsahana ty itsahako satria maniny ana le izy ka ohatran'izany ange ny fiainako fa ahoana moa zolona anankiray zavatra efa maty amin'ny diktany fiainako inona ary ny antony ary ozenao raha ohatra ka manitikitika anao hoe maninona ary nareo kristianina manome fiainanareo an' Jesosy tsara loatra le izy raha ohatra za zany mitondra fiainako zany limité be ny connaissanceko limité be ny heriko za tsy malala zavatra noavy ohatra ny ianao mandeha miskidy io tsy malala zavatra noavy donc ianao miankina amin'olona anankiray mpitsabo mpitaiza mba hahafantatra ny avenir anao ten'Andriamanitra miteny projet de paix ozy izy nomeko anao et non de malheur
regny ko zay fotsiny amitsangana daholo ny voloko na de tsy de misy volo ny teny afin de vous donner un avenir de l'espérance. Donc zany nge ny tenin'Andriamanitra ary za miteny anao Andriamanitra tsy olombelona ka andainga izy raha miteny izy hoe meko painao meko avenir ianao de l'espérance za témoin vivant an'izany. Fantako nge fijalianao fantako ny ranomasonao za efa niala teo za nitomany isan'andro satria mijaly fa depuis miaraka amin'Andriamanitra rehefa nitonga Jesosy tamin'ny 2012 à chaque fois mizaha misakafo ohatran'ny fety lava foana ny fiainako satria tellement ny rarana tamin'ny sakafo tellement ny rarana amin'ny zavatra na ny fiakanjo ny rarana daholo amin'ity rehetrarehetra ty. Zay tompoko ny an'Andriamanitra anome fiainana amin'ny ina moa pay amin'ny teny gasy voilà anome fiainana pay izy aminao anome hery izy ianao rehefa marary omeny hery ianao avy amin'ny alalan'ny zanany hoe Jesosy hoe roy amin'ny anarany io aretiny io tsy mila grigri zany io tsy mila tapakazo zany hoe menao miteny fotsiny hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy ianao omeny hery ianao io pouvoir tadiavinao be io tsy any misy an'io. Zavatra inonao tsy masolona ny bakiraro orangaty zavatra nova avenirako zavatra hiaro ny fiainako hiprotezeana bakiraro ve tsy voaovana mbola mila zavy dradradradraina ty hoe mangatsika ohatra ahoana vitanao hiaro anao aloka ianao tsy manolo bakiraronao ahoana ny avitanao anovan'ny fiainako na ny kilotinao za tsy afaka anaoko olona immortel zany nge tsy matahotra atsika d'ailleurs ho anareo Madagasikara mba mandiana ty en Europe comparenareo ny atsika hoe moins à partir de -0 zany mba expérimentenareo ahoana io razambenao io raha mipetraka ny Rosia any deja ianao fa exigeny mangatsika izy zany aloka ririnany tsy de mangatsika loatra angamba razambenao ngamba raha mandeha ny Rosia ianao ngamba exigeny chauffage mihitsy électrique any moins je sais pas firy -15 misy -30 ohatrohatran'izany aty en Europe de ahoana zany razambenao hoe matanjaka satria mantsy olona immortel zany aucun maladie afaka mikitika anazy sa tsy zany ve immortel fa manino izy mangatsika ary raha fanary izy ary comment ça se fait mbola mirelie amin'ny taolambalina ary le fanahy immortel azavao anazy zavatra zay raha tsy création ny personnalité anankiray ilay izy mangatsika orangaty atsika 10 degré au Tananarivo ve tsy zakanao aloka ianao mahery ve aloka ianao immortel bakiraronao za tsy voasolonao slipinao za tsy hainao manava tsy hainao kory baka dra après ianao anovan'ny fiainako nanana laingy io prouveo amiko ny puissance nao aloha moi j'ai vu ny puissance ny Jesosy hitako ny herin'Andriamanitra fety Andriamanitra tsy mila anampy anazy zay vao mihetsika izy zany mila anazy zay ny Andriamanitra resako anao tompoko c'est pas une Andriamanitra minable inonao hoe zanahary hoe ahoe zanahary Andriamanitra resako anao tsy mila anakory na de 1 millimetre satria manina le Andriamanitra resako anao nanamboatra an'izao tontolo zao
le andriamanitra resako anao a manana pouvoir mampandongalika io zavatra quelque soit inona ny force inonao eto ambony tany, quelque soit inona ny force resahanao eto ambony tany a andriamanitra resako anao dieu de la bible io mavita mampandongalika quelque soit iza puissant eto ambony tany. Alléluia. Compareonge le izy fa raha ohatra ka andriamanitra atao anaty baiboly koa nandeha ny kontaktanao hoe Ralph anatery drafa mangatsika ohatray afandray fandehana mais non tsy zany izy. Misy verset anaty baiboly zany miteny an'izao izy tamin'ny certain anaran'le olona zay hoe Job ny anarany de niteny izy taiza ianao tamin'ny zananamboatra nyty ranomasina ty, taiza ianao tamin'ny zananamboatra n'io kintana io. Ça veut dire ianao nge tsisy dikany amiko e force nananao nga misy dikany nanamboatra ny ranomasina tsy teo ianao. Donc andriamanitra tsy mila aide avy aty aminay fa ny zanahary tomponareo mpisotro toka deja mpanolana mpijangajanga vetaveta fa andriamanitra anatin'ity masina izy masina intelo 3 fois 100 tsisy tasy io ary tsy mpandainga mitromba zany rehefa hitanareo matsy izy io matsy ohatran'izao zany ohatra hoe resako tromba anankiray nareo ohatra hoe nenikendrazana zany ndasoseo quato ny sarina ra bon tsy zay loatra mola izy fa bon adaboiany izy fa misy an'izay nenikendrazana zay matsy rehefa tonga io tromba io zavatra tena ataony hitako maso zany mandeha mikitikitika derrière ny vehivavy foana vehivavy eo mandeha mitadiza vehivavy tinitiny de tamin'izany am'izay miteny reo vehivavy reo petra tsara ianao fa ianao iatsoko jesosy taitra izy mainao an'izany pervers io zavatra io mbola azo resana be da be zany zavatra zany fa andriamanitra dieu de la bible masina izy tsy tian'izany izy tsy tian'izany mpangalatra zany satria maninona izy tsy mpangalatra izy tsy tokala zany satria maninona izy tsy mpisotro toka hoe Alexé digne de louange ny zavatra ataony fa ny io zanahary inotsika na Madagasikara io manana problème io manana problème io satria maninona hita amin'ny zavatra alefan'le izy jereo zao ty zavatra ty ho anao zany 10 taona officiel atao betsaka ny histoire heniko betsaka zavatra hitako fa za tsy mbola nahita olona anankiray ka nipetrahany trombaka mba tafavoaka amin'ny fiainana milendika daholy momba ny kalan'oro ndray oui lasa milliardaire le olona lasa millionnaire le olona men vola ianao ka izy mpangalatrako tambatambazana ianao fa une fois ianao millionnaire hoe natsangana trano katetazy nazo katikaty ianao sy ny tarina eo am'izay ianao manomboka sereny am'izay ny zanakanao marary lava vadinao asiny satria maninona vala ratsy fana le izy ratsy fana io avenir ao io takeny zavatra midi 14 heures ianao misy anankiray zao mbo manarinao bon tsy tononoko ny anarana na hoe dans quel domaine izy miasa manana kalan'oro natsangana trano tsara tarebe izy 4 étages de 5e étage trano kely zay fiatsona kalan'oro amin'ny lalana mandeha hivato zay izy côté à gauche zay bon tsy tononoko mola izy fa olona manany maizy azy koa zay au fonctionnaire zany voilà nazo trano nazo katikaty ny sandratra ny fiaina satria manina meny kalan'oro vola fa ina zatra mitranga 4 fois mandeha mitady anahy rafa
mila fanjakana aminao zay zaho mbozy izy manino le zanako vo misy zavatra mananana kely punition am'le zanako marary tsy sitrany docteur de nisy certain moment tam'izay a saika hiala le raha namana tam'izany bon rehefa hiala renao sy le kalaloro tsy maninona fa averenao anay any fananana no menanao teo le raha namana bloqué satria fa nana katikaty bleu mafinaritra be zay na tsangana trano 4 étage de 5e étage fanimpona kalaloro fiatsonany zareo teo tam'izay sadaikatra hoe ho lasa pauvre de leo hijanona ndray après an'zany izy mbola nijanona zany 2 fois ny antsoana de rehefa 2 fois moa izy ny antsoana teneniko anazy foana mialahy ianao tao jesosy mahavita ny fiainanao io zavatra io tsisy dikany io zavatra io 20 cm d'accord angaty io ahy tsy ohatran'io zatra ibaiko fiainanao tsy manana pouvoir tsy manana emprise amin'ny fiainanao io zavatra io raha tsy enao no manome pouvoir anazy ahoana fanomezanao pouvoir anazy avy amin'ny tahotra avy amin'ny fanajana anazy fa za vonina andaka anazy raha mipointe eo ohatra ny zidany milalao baolina anaovako anazy izy ake tsy ho avy aty ary izy tsy manana emprise amin'ny fiainako satria fiainako io fa tsy fiainana za ny velona fa tsy izy alléluia je suis vivant ary Andriamanitra tompoko a velona fa tsy Andriamanitra ny maty tsy mangatsika zany Jesosy tsy mangataka dra zany Jesosy tsy mangataka toka Andriamanitra inoko ary tsy vetaveta izy manana voninahitra izy de ozy izy am'izay rehefa ianao mandray anazy ho lasa zanana anaka be voninahitra ianao io masoko be voninahitra ianao io masoko ozy izy de tiako misy zavatra anakiray mafinahitra raha hitako eo moa le izy ozy izy koa zany ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu zany Andriamanitrao fa tsy ny razana alléluia ny kalan'orona izy vavorano zany Andriamanitrao meko hery anao izy je te fortifie je viens en ton secours je te soutiens de ma droite triomphante tatanako ianao mitana mahery tanakavanako mahery izy amin'ny interprétation ny baiboly teny gasy tatanako fiainanao io satria manino avenir de peine menanao sy ny mafinaritra alléluia tekikika be mihitsy io manana espérance ianao manana rêve ianao tu peux atteindre ny rêvenao de toute façon Andriamanitra mametraka rêve le vouloir et le faire ao anatinao de rehefa aveo moa ina zavatra mitranga am'izay akoziny tahotra le olona miemotra matahotra ianao zany raha ohatra ka manakalan'olo zany ianao zany matahotra ohatran'le kany zay namako zay mipetraka re mbo manarina re au fonctionnaire zany oa nareo sy le mietritra olona mantra nidirany misy olona fantako zay anadiagoana pura karana mihitsy naviny kalan'olo io tsy ho fidy rasy io Andriamanitra zany miteny hoe meko avenir ianao izy sy ny espérance satria maninona zany namorona an'izao tontolo zao zany nahary an'izao tontolo zao zany nahary anao io miaina io donc fantako zay zavatra projet ho hitondrako anao Andriamanitra fitiavana donc zavatra homeny ana tsy andeha mpijaly ana ny afaty ana donc miala resaka kalan'olo zany ange pour 4 milliards 5 milliards zany ange afaliana tompoko tsy voavidim-bola io la paix tsy voavidim-bola fahasalamana tsy voavidim-bola torimaso
matsiro tsy voavidim-bola fitiavana vadinao tsy voavidim-bola fitiavana ny zanakanao tsy voavidim-bola pour 4 milliards inona fait andramo e zay masy le problème n'olona sasany manompo sampy zany ohatran'za zao fait tonga ka lanoro zany anome 4 milliards 500 millions sy anome trano 4 étages sy anome voiture 4x4 anankiray zany inge ny dakako e oui nisy menace tao hoe atsemboanao am'izay ninananao fa on va faire tout par notre moyen tsy tafavoaka mihitsy enao mandramatinao zay moa na maliko anazy hoe dragon voaka teo hoe na dia atody na dia tsaramaso a no hoaniko isan'andro a miaraka amin'ny vary raha ohatra ka libre tsy mampaninina anazy zay raha ohatra ka zay ny prix à payer elana amin'io rehefa nielana izy io fiainako zao sambatrako za tsy milliardaire fa za faly miaraka amin'ny fianakaviako faly any ilan'ny vadiko faly any miaraka amin'ny zanako io tsy voavidim-bola salama za tsy gadra zay tiako hoanina hoanina zay couleur-ny akanjo tiako atao ny ataoko nanao akanjo mety ambony ambany dia asiako casquette noir koa io dia mbola asiako gant noir io zay tiako atao io goût personnel koa Andriamanitra tsy contre an'io satria maniny raha ny zanaka manafaka oziny tenin'Andriamanitra ho afaka tokoa ianao donc men'Andriamanitra liberté fa ny fanompontsampy nge tsisy liberté ianao meny zareo promesse bidon ianao fa en réalité ianao misouffre na ny vadinao zany mbola iarahany zalahy promesse nireo lainga reo fa Andriamanitra rehefa miteny izy hoe je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante fa nga misy tromba afaka miataky ny fiainako zany oui zareo nge tianao essaye fa fantatry zareo zany hoe je viens à ton secours ny tenin'Andriamanitra donc ne promène pas de regard inquiet aza miasa saina mihitsy ianao hoe zany kalanoro zany afaka hitendre anao ralph aza miasa saina ianao hoe tromba zany afaka hiatendre anao ralph satria manino protégeko ianao zanako ianao be voninahitra ianao io masoko donc tsy quelque puissance de quelconque l'esprit to ambony tany eto avita kitika anazy satria maniny Andriamanitra tompokoa mahery le tout puissant ny anarany ao amin'ny Genèse ao izy ianao ozy Abrahama je suis le tout puissant dikan'izany misy Dieu avec grand D fa misy des dieux avec D minuscule et le D minuscule reny Dieu minable fiatsonany reny olona mpandainga tsisy hery bevava fotsiny fa tsy ridicule io zanahary io dino tsara le zavatra resahako selon ny zavatra nalefany satria zay ny finoana satria zay ny teneniny zareo donc raha reny ny qualité anao mivoaka eo amiko eo vetavety ianao mpamotika fiainana ankizy ianao satria ankizy kely 2 taona 5 taona tokala mpifoka sigara oragnaty maraina jusqu'à riva tsy matiafo mihitsy zany reny ve ny qualité ohatra ny eniken-drazana ve qualité any alefa ny zanarinareo andeha nampiny taranak'olombelona reniny mpamonjy reniny mpiaro ve vakio ange ty zavatra ty e qualité nalefa n'Andriamanitra tompoko nandefa olona anankiray izy zanany en fait lasa lavitra loatra tsy mbola zanany nandefa mpaminany izy ato reo mpaminany roa tsy mpijangajanga reo mpaminany roa tsy tokala
reo mpaminandroa tsy mpangalatra reo mpaminandroa tsy olona mpifoka rongony alors que mpaminany mpiasan'Andriamanitra akory le mbola mpiasan'Andriamanitra resahana reo tsy vetaveta reo tsisy lasa mpivarotena zany mpaminan'Andriamanitra fa olona marina amarin'Andriamanitra satria manaraka fomban'Andriamanitra rehefa aveo taty aoriana tamin'izay jerevo zany kaliteany zanany lahatokana zany Jesosy baiboly miteny anazy hoe tsisy pentina izy tsisy zavatra ratsy ao aminy na de ray mantsinao raha ohatra ka zay zany le histoire sy zavatra hita maso zany fantako nge le kalitean'le mpanirake mantsinao za mijery fompanidrazana fantako ane kalitean'le mpanefy olona bordel olona mpamosavy ay tsy mbola naintory teny ohatran'izany ianao hoe tsy mbola inao pasteur anteny an'izany hoe sanyteny zanahary inony gasy io zana inonareo million any Madagasikara io donc quel zanahary io teneko anao izy io Satan izy io Satan izy io Satan io makaindrika zanahary io fa tsy le nary an'izao tontolo zao le nary an'izao tontolo zao a marina izy ary za miteny anao raha tena vakinao i baiboly io tsy mila tapakazo ianao fiarovanaNdriamanitra ao anaty baiboly tsy mila ravim-ba fotsy zany ianao mena hery ianao tsy mila ravikininina zany tsy mila ho fanafodody fity zany ianao tsy mila fiarovana ianao hoe ay manao bagy mbo tsy tadidiko mojiny na eto asinana izy iny bagy kely fiarovana iny de manao eto zao fiarovana manao volamena de manao kolienao fiarovana satria moa tsy ro mpanompo sampy ro zany tsy maintsy mitondra bagy zay ina moa naran'izy iny tsy haiko fitahina moa izy zay non sy fiarovana bon tsy tadidiko izy zay fa bon za koa tsy te andinika le zavatra sy ny tary fa donc be da be ny fiatsona anazy adiniko zany fa tsy maintsy manao bagy zay eto ohatran'ny chaîne kely zay izy epuis tsy maintsy manao gourmette volafotsy fiarovana satria maniny na de anao bonjour olona zalaronge matahotra reo mpanompo sampy reo donc mba hiprotégena le fanafody zany rehefa manao bonjour ohatran'izao am'izay tsy mipasy ohatran'iny atao fanidoneto nareo le firavaka volafotsy reny de tsy maintsy manao collier fa Andriamanitra inoko teneniko anao izy tsy mila tapakazo izy tsy mila hoe ty objet ty tsy maintsy atao anaty posiko de zay miaro ana ty zavatra ty efa noratana an'izy ty afaka potehako hoe itsahako amin'ny tany de potika fa tsy mahavita miaro ana ty zavatra ty fa nanaronge mena ravikazo e comment ça se fait ravikazo miaro ana anovany avenirako baf zany zavatra zany mbola c'est encore notre histoire donc hitanareo zany différence n'Andriamanitra anaty baiboly sy zanahary inony zareo io tsisy dikan'io inona ny différence zany mbola iappuieko le Jérémie 21:11 ozy ny tenin'Andriamanitra ianao am Jean 10:10 le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire moi io zany Jesosy zany so de venareo za Jesosy io je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance io zany différence zany ny tromba tonga izy andeha ampijaly tonga izy angalatra ny afalinao tonga izy angalatra tranquillité anao tonga izy angalatra ny force anao de baiboly mazava tsara hoe égorgeny anao et détruire tantarako zavatra dareo zany rehefa zay zany comme ça zany zavatra hita nge zany
efa miresako ampisa zay hoe samby zay misy tromba zany tampo zany de hoe tsy remarkena rove zay samy miteny zany na zany efa riska be miteny an'izany a l'époque hoe tsy remarkena rove zay tsika rehetrrehetra misy tromba ty lasa pauvre daholo ve efa maninona tokoa ka il est venu pour détruire mpangalatra ahoana izy vao mietsika kely ianao zanakanao fa mihinan-tsy fihinana zany olona teneniko anareo tany any Ambohimanarina zany nge lasa milliardaire izy comme ça fa ny zanany misy zavatra anankiray a tsy hitako le izy fantantarana anahy fa fantako le izy marina zany satria za zany efa niezaka ny limité be zavatra hitako fa bon manahirana be zany mahita zavatra gauche à droite rehefa aveo manahirana be manala niny amin'ny souvenir zany parfois za nahita kalanoro zany efa tsy fidiny nahita tromba zany efa tsy fidiny nahita zavavirano zany efa tsy fidiny fa zay nge tsy te ahita an'izany de misy zao olona hoe mitaiza bibilava ohatra izy tsy bibilava n'importe quel bibilava fa tena bibilava ohatrany ngeza ohatrany vatako ty mihitsy le bibilava de mipetraka eo de iompina hono le bibilava de ianao zany raha vao manana bibilava io zany afaka mandany vola tsy tadidiko tsara izy zay na 50 millions par jour na 30 millions par jour ohatran'izany angamba fa en échange zanakanao maty alainy rehefa tapitra le contrat de alainy de misy fianakaviana zay manan-karena be ao samba avao tsy tadidiko izy isany firy-taona maty foana ny zanaka zareo ka maka le zavatra zany ny prix idétruiseavananao zany ny vidiny solon'io plaisir anao kely tenana milliard eo za mivavaka zao nge mbola misy azaony zala boekely ny alefa nyzareo iny le nyresako tam'le vidéo efa elely tamin'ny YouTube reny bande kely reny alefa nyzareo nge reny nge iraka fotsiny hoe mena vola be anao ralfa fa ilainay oui de potehanao ny fianakaviako en échange potehanao ny zanako rehefa aveo en échange potehanao ny vadiko rehefa aveo en échange na cause avy amin'iny milliard iny tsy ilaiko milliard anao ka tsy mampanina ana mandray smig na de 800 euros par mois fa zany ilany vady aman-janako faly na de mihinana tsaramaso foana ho sambarana io tsy voavidim-bola io donc tsy milliard mihitsy ande amidianako ny fanahako a cause ny quelque plaisir etseroa nefa fianakavianao mihinana tsy fihinany any satria manina de vola tompokoa tonga de manina amotika izy de vola jamais anome zavatra anao zany quelque chose durable afaka mijery témoignage-n'olona rehetrarehetra nareo miaraka midevoly fa mijaly daholy soit na fomban-drazana io soit na satanisme io fa izy io mantsy rehefa tonga aty en France izy miova fa tsy tromba fiatsona anazy satanisme fiatsona anazy miova endrika zany le izy peut-être aty en France tsy fomban-drazana le izy fa devoly ihany fa miova endrika tonga izy any en Chine any miova endrika izy fa devoly ihany le izy devoly ihany le izy fa rehefa vakinao le Jean 10 rehefa tohany je suis venu tonga ahoz Jesosy anomeny fiainana sady io fiainana io en abondance anome fiainana nareo resako zavatra anankiray nareo fa nareo nge mety tsy mino nareo mbola ao anaty fanimpony tsampy io nareo nge tsy miainy
nareo gadra satria maniny tsy afaka aminao zavatra tianareo ataonareo vous êtes des prisonniers zany fa tsy fantatra nareo izy za rehefa tamin'ny voalohany zany a rehefa vita fomba zany avy tany dego zany tonga taninarivo zany a nandritra ny 5-6 mois teo a faly be ne niaraka tamin'io tromby io e satria maniny malala zavatra ianao miaina quelque chose ina moa zany surnaturel ianao donc faly fa rehefa nandeha ny fotoana teo au bout de 5 na 4-6 mois teo natsapatena fa gadra fa tsy ohatrany hoe gadra ny antany mora za afaka mandeha ny vato fa gadra invisible ohatrany hoe afaka mandeha ny tamatavy fa be da be zavatra tsy azo ataoko be da be zavatra tsy azo ataoko en plus ianao ohatra n'olona mitapitapo zay parfois mahita matoto de gauche à droite ianao mahita zavatra ianao ry amin'ny lalana reny rehefa miteny mijery tendrombohitra hoe ino ry zavatra ry mahita zavatra bizibizary ianao zarenga tsy fiainana depuis zany vavaka zany tsy mahita matoto gauche à droite zany à chaque fois hitany mitratran'olona mahita matoto soana mahita dadilan'le olona ao an-trano fa tsy zatra tranquille mihitsy ny fiainany donc nareo nge tsy mbola niaigny andramo ange zany hoe fiainana miaraka amin'ny Jesosy zany fa tsy ohatran'izany ho hitanao ny tranquillité anao rehefa tory ianao mironfle mihitsy quartier ray manontolo mahino anao mironfle satria ianao tranquille en paix misakafo zany fa tsy hoe matsiro satria manino libre ianao men'Andriamanitra liberté ianao hoe ianao tsy fefezan'Andriamanitra hoe nasiana poivre ve ty sa nasiana tongolo lay tsisy an'izany rehefa misakafo ianao avec liberté rehefa mivoaka ianao avec liberté miaraka amin'ny fianakavianao avec liberté tsisy mandelingela zany hoe zanakanao io tsy maintsy manao akanjo mainty zanakanao tsy maintsy manao akanjo mena satria zay ny tiany masina tsisy an'izany miaraka amin'ny Jesosy dia metra-panontaniana ianao manina ary ny olona tsy mahazo mandeha boaty tsy mahazo mandeha zao mahatsara anao io zay nge DJ taloha imagine io nge raha mbola DJ zany ianareo zany mieritreritra tranquille za amin'ny vady aman-janako ve mahatsara ana le izy satria any amin'ny boîte de nuit resaka vetaveta resaka adultère ny manjakana fa nga lehilahy andeha boaty zany anga andeha andinga io nareo fa nahita lehilahy andeha amin'ny boaty ka andeha andiny tena antondiana sa andeha hijery vehivavy ino mahatonga boîte de nuit vehivavy ampidirina gratuit de ny lehilahy mandovola satria boaty tsisy vehivavy tsisy lehilahy tonga donc zavatra hafa nge tadiavin'ny lehilahy mandehany fa tsy andeha andia zany inona mahatonga ireo vehivavy ireo mandeha any koa ampidiradira ino donc matoa zany tsy avelan'i Jesosy andeha boaty mahatsara anange zany aveniran'ny fianakaviako ane zany tsy saraka amin'ny vadiko protéger ny coupleko inona tsy tiavan'Andriamanitra ao anaty Bibla hoe za lasa tokalahy be rehefa tokalahy ny olona anankiray manaonao foana satria versaina donc pour mon avenir nge tsy tiavan'Andriamanitra za tokalahy oui afaka misotro toka ohatra hoe afaka maka du vin kely comme ça de temps en temps quelquefois fa tsy isan'andro na hoe efa ohatran'izao foana isan'andro inona tsy tiavan'Andriamanitra an'izany satria ianao rehefa mamoa hitarika ianao amin'ny adalàna donc bénéfice niza zany tsy andeha boaty tsy hisotro toka bénéfice niza zany tsy angalatra raha ohatra ka lalàn'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza mangalatra ianao bien sûr tôt ou tard ianao raha mangalatra mamakitrano foana tôt ou tard ianao tsy maintsy tratra ihany aveniraniza ary ny simba
za ihany hiditra amin'ny prison kifepotezen'andriamanitra nge aza manao an'reto aza manao an'reto ianao e raha andriamanitra miteny za mifoka tsigara za mifoka rongony matsarange zany e iza ihany andeha na opération rehefa feno setrokato donc lalàna anaty baiboly ane c'est un avenir de paix reny mpangalatra reny rehefa mivoaka rehefa mita polisy reny nge tsy tranquille satria manino mangalatra fa zara tsy mangalatra ina moa ny atahorako polisy rehefa mahita anazy na de domodomony eo an-trano io satria manino en paix ny avenir ako alleluia zay ny antony fa reo fomban-drazanareo nge tsisy limite avelana ngenao mijangajangy rehefa aveo gaga ave ny vadinao misahirana misy divorce ave plus tard avelana ngenao misotro toky satria fomba zany avelana ngenao misotro sigare iza ihany tady docteur opérenany amin'ny hôpitaly un jour ou l'autre zay nge mahatonga lizy hoe projet de paix no meko anao avenir meilleur no meko anao et de l'espérance tsy mitovy io zavatra anakiroa io andriamanitra raha mamoaka lalàna hoe aza atao reto matsara le izy matsara le izy inona tsy tiavan'andriamanitra les efféminés sarim-bavina je te fortifie ozy andriamanitra tamin'ny verset vakitsika teo donc raha ohatra ka zay nge lasa sarim-baviny na ny force ty aminay nge lasa moitié vehivavy tsy zany nanamboaran'andriamanitra ana fa lehilahy donc hoe mijoro amin'ny mahalelahina de manina azaoko hery zay fa fomban-drazana be da be pd be da be mpivaritedo le plus célèbre moany amin'ny zafiny mena dia mboty ny adarana fa toléreny zanaharinareo le izy donc il y a quelque chose qui ne va pas avec votre zanahary io jerevony qualité ny mpanompon'andriamanitra anatin'ny ancienne alliance zany Isaïe zany Jérémie reto mpaminany reto be da be izy ato Daniel la ohatra mpanompon'andriamanitra zany reo nga mpamaky trano reo nga vetaveta va le dadila resaka tromba sy ny tarony inge oatra io zavatra vetaveta tena fantatrao tsara rehefa miresaka zany zafiny fotsy zany jerefo tsara zao jajoby rehefa manao spectacle tsy remarke nareo fa vaopa vararaka daholo zay mpijery eo satria reny rasiny ren'olona reny zay mihitsy ny fomba anjareo rehefa mifety zareo opa vararaka io zay mihitsy le genre na hirany zareo efa nanatrika an'zany zavatra zany reny zafiny fotsy reny zany tamin'ny fanjakan'ny andranam-polomerina zany rehefa nanafiky certain ville zany tsy nanaiky zany ho resy ho lasa andevo zany ny certaine mpanjaka sy fitondrana l'époque ohatra hoe nanavika ohatra hoa nanavika Maivatanana ohatra andranam-polomerina fotoa Antananarivo reny olona zany rehefa resy zany nanao suicide collectif daholo zareo aleony zareo matya no de ho lasa andevo donc letika atao ambany rano tao daholo zareo namony tena zay ny zafiny fotsy fa amin'Andriamanitra ianao raha mamony tena zany ratsy ny tantara hitanao fa fantako tsara io zavatra inonao io fa ino tsara zavatra zavaiko anao mon ami tsara kokoa ny aveniranao raha miaraka amin'Andriamanitra aza matahotra ianao satria zay ny problemny olona zany rehefa maheno ny anaran'i Jesosy
hoe voafefebe a no tsy voafefebe zany ianao matsara anao le izy zatra voalohany fotsiny hitanareo ohatra hoe anao zany rehefa mividy kiraro ange rehefa vaovao ataonao fa na de pointure anao nge ohatra ny manahirana kely zay misy tsy alaise kely ianao a force ataonao le izy à l'aise ianao mi pointure anao remarquenao zay zavatra vaovao rehetrarehetra un peu comme ça foana ohatra zay nifindra tato amin'ity trano ity zao tamin'ny tranonay voalohany tery tsy afaka anaovana studio zany eto zao misy 2 pièces consacré natokana ho fitoriana évangile donc somary ngezangeza zany tia misy sombre any mivady rehefa voilà mbola misy malalaka be eo ambany eo fa tam'le niala tam'le tery nge ohatra ny misy alahelo kely zay fa rehefa tonga taty nge tsy de à l'aise loatra tamin'ny voalohany après une semaine tonga taty zay vao à l'aise ary tsy te hierika toerany petrany vao taloha misy ohatran'izany foana rehefa misy zatra vaovaoka toujours tsy à l'aise matahotra ianao ary zay mihitsy ny problema matahotra le olona hiala amin'ny fomban-drazana hiala amin'ny kalanoro hiala amin'ny zavavirano hiala amin'ny tromba ahoana ny avenir ako iza miaro anahy satria zatra tapakazo ianao mivavaka tompoko ianao de efa miaro anao andriamanitra tsy olombelona ka andainga andriamanitra miteny vérité foana rehefa mantsipaka ny zavatra io ianao koa mandray ny zanako misy mbola verset koa anaty baiboly miteny an'izao hoe nanareo raha tsy fanahy zao izy raha zanakanareo mangataka mofo ve de omenareo bibilava de zarainareo ve raha angataka zavatra ty amboko nareo hoe fanahana de za ve anome bibilavanao ve misy verset an'izany ao anaty baiboly donc raha inao zany iala tromba tsy enao mihitsy avelan'andriamanitra sans protection tsy enao mihitsy avelan'andriamanitra sans avenir tsy enao mihitsy avelan'andriamanitra tsisy espérance protégé anao ka fa ny olona fotsiny zany matahotra zavatra vaovao matahotra fiainana vaovao satria nazatra mandritra ny firitaona io zavatra io firitaona ianao ny koezy zay sahako miteny anao fa tsisy fiainanao nanjary tao satria maniny hitako le izy fantako zay zavatra zay fomba ny devoly manome miety kely izy alors que amantona ny droanao fa gatsy loza mena sombosombony kely potipotiky mofo fotsiny ianao alors que le boulangerie mihitsy ny tokony ho anao zay fomban'io potipoty mofo ny mena anao rehefa tena dans le besoin fa sahirana pas possible iny ianao meny potipoty mofo de iny ianao faly hoe ay manampy ny razana manao miracle ny razana analyzeo fiainanao e poto mofo ny azonao orka amin'andriamanitra ny espoir anao possible boulangerie mihitsy ny ianao manana farina migony maromaro mihitsy ianao amin'ny stock eo donc tsy lany mofo ianao fa miaraka amin'ny tromba ianao menjaro poto mofo de varina ianao amin'iny fanany miditra aminao fanany miditra amin'ny fianakavianao destructeur io tsy mbola nisy olona nanana tromba zany ka lamina ny fiainanao na kalanoro zany oui mahazo vola ianao fa payenao amin'ny zanakanao io misy olona nge fantako raha verena kely le tantara momba resaka biby le bibilava iopino zareo en fait bibilava déjà miteny aloha c'est pas normal hoe bibilava zao de izy iona isan'ny minuit io ny mivoaka de ny olona miompy an'izy io zany mandany eo amin'ny 50 millions par jour zany ohatran'izany izy zay soit na 25 na 30 eo tsy tadidiko zay de manao pacte zany zareo hoe zanakanao solon'izy io rehefa zao taona ohatra de manaiky le olona
de le olona fantatrio avy any sambava zany manana zanaka roa vavy izy de le anankiray sima zany sima hitanao le manana kely tsy ampy le tia molona complet ty de le anankiray ony métisy vazaha manjamanja kely ony le zazanankiray eo amin'ny tsy haiko eo amin'ny 4 taona io ngamby izy zay ohatrohatrany zany de reketina le pacte lasa manan-karena be le olona anankiray tonga tam'izay fotoana tam'izay tsy nanaiky le mamana any zanako tsy meko anao any zanako tsy vonoko satria le madama nieritreritra hoe egorzena ohatrany akoho le zaza non za tsy anao zany de niteny ony le bibilava hoe de toute façon tsy mila anao mamono anazy fa ataoko marary io voan'ny fièvre izy nandeha fotoana au bout de 9 jours maty le zaza et puis rehefa maty le zaza le métisy vazaha io atao amboniny au lieu de atao morgue izy atao amboniny plateau de avela gonfle zany le corps de vakina le tsy haiko aiza didina na eto amin'ny tanana na amin'ny lamosina tatazana le raha de avela mivoaka nana le zazakely tam'izany de le rasy le nana iny am'izay aterina re amin'ny bibilava zany ve tsy aleko miasa smig au lieu de ny zanako pri amin'ny confortko ve non aona tsy efa biby ve manao an'izany ary be da be zany zavatra zany ny olona vonona za efa nisy namana zao ny teny mihitsy fasafasa zany za raha fa raha mbola vola zany vitako manao n'importe quoi za efa nahita olona niteny an'izany tamiko fasafasa zay mpanao tromba ampiseho eo vola za mahavita mivarotena ampiseho eo vola izy tantaran'izany hoe misy bibilava zany de ho za matsana azy de vitanao ve ny zanakanao de atolotra aveo sahanao ve ny zanakanao atolotra akoziny vola asambatra anao de zay namaly izy hoe raha fa za ndray raha meta vola eo za mahavita n'importe quoi donc fantako ina ny dikan'izany vitany manolotra ny zanany pour quelques billets voilà fa za tsy mahavita an'izany ka fa za tsy mahavita an'izany na hivaritra ny fanahiko amin'ny devoly za tsy mahavita an'izany za nge nanoatra n'io zavatra io tamin'ny voalohany tsy mbola mpivavaka riaiko hoe nahita an'io zavatra io biby fotsiny ay ve ohatran'izao nareo e non comment ça se fait za iadore biby tsy possible aminazy zany na de omena miliara na de omena voninahitra takinino za tsy mila tsy mampaninina na mandray smiga iena amina tsemboako fa fiera amin'ny zavatra nanako raha maso kanape amin'ny atsemboako fiera ary omeko lanja niny kanapeny satria maniny atsemboako nazahoako anazy raha maso tomobile amin'ny atsemboako fiera kokoa mitondra aniny ary bestile mihitsy mitondra aniny au lieu de hoe namidy ny zanako ny vonoko ny zanako de rehefa aveo nomena katikaty ny voniko ny zanako de rehefa aveo mena pavillon jamais de la vie za tsy mbola nivavaka za tsy nanaika nividina ny fanahiko za tsy nanaiky hoe biby no tompoko biby en fait tsy fantako izy io na ny mamety sinoana fa zay tany Madagasikara mba tsy nalika hoanina ireny do reny hoanina bibilava tsy fantako raha zay io karakterako io fa za zany tsy nanaiky misy hoe biby zany ho tompoko peut-être raha masono côté anatany zany qui fait io place ny biby io anaty vilany atao tsakitsaky non mandinina ro il y a quelque chose en jeu eto amin'ny fiainana eto de manina fiainana mandrakizay soana fahaverezana mandrakizay reo zavatra rahanareo nge zavatra avy any amin'ny fahaverezany jereo any qualité amin'ny le mpandefa dinio zany zavatra zany jerevo qualité any mpandefa raha ohatra hoe zay tokoa ny finoany malagasy 4 million hoe eto ny olombelona eto ny razana eto ny trombaka lanosy ny tarina eto le nahary maintenant jerevo qualité an'ity de fantatrao hoe iza ty
jereo kalitean'ny iraka ato anaty baiboly fantatrao izany mpaniraka alleloia fantatrao io pour moi votre zanahary io minable io satria fantako izany niraka comment ça se fait raha Andriamanitra fitiavana mamadika zazakely tokala comment ça se fait raha Andriamanitra fitiavana zany zanahary teneninareo fidiran'olona anankiray teneninareo intermédiaire io tromba sy ny tariny io comment ça se fait amin'ny alalan'ny nofo izy manenjika foana et sans parler an'izany hoe cimetière tout le temps sans parler an'i cercueil nanazavanin'ny zavatra iny hoan'ny maly de ozana baviko hoe ay zay vao taditiko izy après nisy événement zao na nofo nenjana foana tout le temps izy satria reo tromba reo mba tsy tandeha hifindra tamin'ny anabaviko de izy nateny hoe ay taditiko izy zavatra izy fa à partir zareo ny teny an'iny na nofo nenjehana foanao izy dinionareo zany zatra resahako zany aza matavatra ianao inona zany mahatonga io zavatra io zavatra vaovao izy io miala mahazatra ho aho na nanaty baiboly ange misy verset miteny an'izany car le cœur de ce peuple est devenu insensible ianao à force ianao miditra amin'io zavatra ataonao io au fait mampirafy io mantsy lasa naturel mandainga lasa naturel mahazatra tout ce qu'elle est injuste zany amin'Andriamanitra lasa mahazatra le izy donc lasa insensible le fonao zany bof efa fomba ny masina nge zany hoe mampirafy zany donc efa mahazatra d'ailleurs rehefa tonga trik ho an'razana ho an'razana hoana en fait magaga zany le izy isotro zany ho an'razana tena finonao zany tena mino mihitsy fa mitate zareo eo ve sérieux mitate ve zareo eo donc makavera zany zareo je sais pas zany tonga any am'zareo zany le izy fa rehefa mangatsika ndray tsy vitany zalamy mitatehan'ny akanjony mitatehan'ny pipihany tsy vitany tsy any makakosy ve de mangatsika ils ont endurci leurs oreilles ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux qu'ils l'entendent de leurs oreilles qu'ils ne comprennent de leur cœur qu'ils ne se convertissent et que je les guéris ty zany problème ny vaokan'Andriamanitra l'époque zany bon mbola tatarafa moa manazavany fa raha tsy mpamaky baiboly ianao tsy azonao ina mahatonga Jesosy ny tenan'izy ity zany zatra nanompo sampoko mantsy vaokan'Andriamanitra zany à l'époque zany donc rehefa tonga zany Andriamanitra miteny zareo tsy te ino fa rehefa idiran'ny problème zareo zay vao tompo vonjeo zay ka Jesosy zany rehefa tonga be da be mantsy nandana azy satria manina insensible le cœur an'le olona mafisofina zareo satria efa zatra amin'ny zavatra anankiray na mantona mampolony amin'ny mantona le izy fa ozy ny tenin'Andriamanitra ne raha ianao nge mibebaka raha ianao matsapatena hoe diso lala lenao hoe Jesosy tompo en fait ty zanahary ty ngai tsy izy ty invoquez le Dieu de la Bible antsony anarany tena identifienao anazy zany raha ohatra ka hiteny ianao hoe Andriamanitra mety hiteny ianao hoe en fait samby Andriamanitra ina nge zany zanahary sy ny anina zany
fa misy detay tsy mampitovy anazy. Fomba ny malagasa raha hiton'Andriamanitra le nahary fa zareo tsy matonona hoe rain'i Jesosy. Zareo tsy matonona hoe Andriamanitra ny Abrahama sy Andriamanitra ny Israel, Andriamanitra ny Jakoba. Voilà, io tsy voatonony zareo. Andriamanitra ny Abrahama, Andriamanitra ny Isaka, Andriamanitra ny Jakoba, Andriamanitra ny Israel, Andriamanitra ny Jesosy, rain'i Jesosy. Zay ny tena mahasamy hafa anazy, qui fait orienter directement amin'ny Dieu de la Bible ianao raha vao miinvoquer an'izany anarany zany. Fa raha ohatra ka ianao miteny hoe Andriamanitra ô, fa tsy ianao zatra le nahariko, le zanahary tonononao le mpanolana io. Fomba malagasy zany miinvoquer le nahary fa tsy rain'i Jesosy. Donc ianao rehefa hiantso Andriamanitra zany, le rain'i Jesosy, Andriamanitra ny Baiboly hoe teneno, mangata famelan-keloko aminy fa diso satria manina ny trompena zay le izy hoe ampitsaivo anazy ny teniny dans l'erreur raha tsisy mamenatra zany hoe diso lalana zany, tsisy mamenatra an'izany tao anatin'ny tsy fahalalana pof na zanginy eritreritra au fait zanginy miteneniny trinité reto tsangan'olona reto io le izy zanginy nino hoe ka za tsy malalako, tsy mamenatra zany hoe diso lalana zany. Mibebay ianao, invoqueo ny anaran'Andriamanitra, Dieu de la Bible, Père de Jésus-Christ. La ianao tsy mitrompe Andriamanitra mihitsy fa directement eo vavakanao zatra resanao orienté amin'ny Andriamanitra ny Baiboly. Fa aza atao zanahary zay, zanahary koa tokory le izy, Andriamanitra ny Abraham. Donc ancienne alliance resanao, Andriamanitra ny Isaac, Andriamanitra ny Jacob, Andriamanitra ny Israel. Tout de suite orienté amin'ny ancienne alliance ianao. Dieu de Jésus ndray, Andriamanitra ny Jesosy, rain'i Jesosy. La ianao tsy mitrompe. Vondreo a mifona amin'ny zavatra nataoko afao amin'ity zavatra ty. Fa zao a tonga saina hoe mitrompe, raha mazava ny fonao. Mbola manana promesse ny meny. Alefako aminareo ny fanahiko izy. De ho hitanao fa misy zavatra ho tonga aminao fa dégage io fakafaka ny zavatra sotronao am'vany amin'ny tromba sy ny tariny io. Dégage io fakafaka an'io ravikaso sy ny tariny io fa tsisy dikan'io. Fomba fiarovan'Andriamanitra fanahiny mihitsy ny alefany aminao. Tianao ny pouvoir, anisaky ny menarany ianao zizany amin'ny Luc 10:19 hoe voici je vous ai donné le pouvoir. Mena hery ianao tsy mila manao ravikazo, ianao tsy mila mandehany amin'ny doany. Manaraka tenin'Andriamanitra fotsiny ianao de hitoetra aminao izy zay ny promesseny. Hitoetra miaraka aminao aho izy. Ary mena hery ianao anitsaka lohan'ny menarany. Io fenao rehefa misy bibilava mipoinpointe hoe bonjour sy ny tariny, bon hitsanao io lohany io. Tsy mila mamala akory ianao. Rehefa ngezangeza io zavatra io mivoaka avy eo, miala amin'ny anaran'i Jesosy ianao, mahery io anarany io, andrambo zay zavatra zay. De ho hitanao fa iaina ianao. Ary tsapanao am'izay zavatra resahako hoe en fait ianao négorgina, nangalarina ny zavatra aminao. Mena potomofo ianao. Alors que ianao tokony boulanger. Alléluia, mahafinaritra io, mena hery ianao izy. Et sur toute la puissance de l'ennemi, zay teneniko teny amin'ny voalohany hoe toute puissance que tu penses hoe matanjaka eto ambony tany eto, Jesosy mavita mampandongalika tout ennemi an'Andriamanitra, même la mort. Misy verset mitenany amin'ny Korinthiany hoe ory fahafatesanao, aiza ny herinao, aiza ny fandresenao, où est ta victoire? La mort a été anéantie. Na Jesosy nitsangana. Jesosy tsy mila dra zany e, Jesosy tsy mila vadika zany e, Jesosy nitsangana. Na ny fahafatesana tsy natazona anazy, tsy natazona. Ary Jesosy efa nitsangana, tsy mpifoka rongony izy miverina.
tsy mpisotro toka izy ny velona ary tsy mpanorana ary tsy vetavety izy ny velona la preuve que c'est faux io meko exemple anankiray nareo raha miresaka religion momba hindoiste izy koa mbola anankiray minable iny boudambo iny draso jerevonareo ty zavatra ty voilà Siddhartha voilà ça me revient jerevonareo résumeko anareo histoireany Siddhartha mpanjaka matsy izy io de ny tantarany zany a bon zaraka mpanjaka zany tantarany zany a tamin'izy voateraka ny ankohoka taminy na ny vato a sy ny tariny na ny hazo ony rehefa teraka zany izy donc voilà un être supérieur zany de rehefa nandeha zany le izy a ny incarné zany ohatra ny tromba reny zany le izy zany hoe un être quelque part avy tany a tonga teto ambony tany maintenant ty matsy magaga nareo rehefa maheno zavatra ohatran'izao a ohatra za miresaka zao no teo le izy didi io zavatra resahako verifiable io zavatra io satria mantsy zao io rainy lainga io rehefa miteny a izy any manohatra ny tenany oui zany io ohatra meko exemple anankiray nareo fitenin'ny tôly malagasy io voilà raha ohatra ka zanahary zany nandefa razana tromba sy ny tariny andeha nampiny vahoaka olombelona zany alalanao io vérité a enao mila miremarque zavatra resahana sy zavatra mitranga raha ohatra ka andeha nampolombelona ary le izy d'accord de raina ny tompo raha zany fa manina ary zao rehefa tonga ndray fa misavy hitanao izy le miteny ohatran'izao igny mémoriseo le zavatra de jerevony ataon'jareo a toujours misy contradiction foana zany a de voly rehefa miteny satria manina rainy lainga le izy reny zavatra nazavako anareo ny mal reny tokony mitilite be anareo mpanoposapy hoe fantako enao eto comment ça se fait enao tsy fantako indray ary fanohatra nge le zavatra de ohatra hoe hindoiste zao a io Siddhartha io zany voilà être incarné zany izy zany venu dans le monde ohatra ny Jésus zany être supérieur en fait Jesosy io raha resako anao miteny foy Jesosy ake andriamanitra ihany fa naka endrika olombelona izy nidina teto andriamanitra ihany maintenant amizay resitsika Siddhartha zany amin'ny religion bouddhiste zany hindoiste tonga zany ny incarné de fantaritsika amizay le tantara hoe tao anaty hitanareo matsy le rova taloha zany le palais zany mifehy be de tsy mila mitan'olona vivelany zany raha tsy diso a nanomboka 16 ans sa 19 ans izy zay tsy tadidiko fa jerevanao amin'ny tantara olo izy fa le détail moa tsy ho tadidy daholy gagabe zany le Siddhartha zany nahita olona antitra à 19 ans raha tsy diso soana 23 ans izy zay fa jerevanareo zay vérifienareo zay ty tantara zany satria manitsy zavatra resana matsa vérifiable foanany de gaga zany izy nahita olona antitra zany de gaga zany izy nahita olona maty ohatra ay ve ty fiainana ty mangidy maintenant jerevanareo tsara raha ohatra ka un être efa niaina quelque part fa hono izy tsy mahafantatra hoe olona antitra olona maty comment ça se fait olona anankiray jusqu'à 23 ans tsy micomprendre hoe lasa misy volombava miaantitra zany ahoana olona anankiray un prince entraîné amin'ny combat pour tuer tsy mahafantatra hoe rehefa misy olona blessé maty io comment ça se fait olona un prince tsy hoe telo taona 23 ans sa 19 ans izy zay manao sacrifice amin'andriamanitry ny zareo fanga le akonga tsy mivoaka le raha de gorzena le akoho de maty le akoho jere hitanareo am'izay le lainga ao am'le izy
raha ohatra ka za mamono akoho zany manao sakrifisy amin'Andriamanitra, ahoana moa za tsy micomprendre hoe maty ty akoho ty. Maintenant ce qui est drôle am'ilay histoire zay matsy resako anareo hoe minable les zavatra, ridicule les zavatra. Gaga ndray izy nahita olona maty fa nga ianao tsy entraîné amin'ny la guerre. Donc tu sais très bien hoe lefona ty rehefa kotroko amin'ny estomac na eto maty le olona. Maintenant ianao tsy nahita olona blessé ve pendant ton entraînement. Ina tiako resana aminareo zany na ny tenany tsy fantany hoe avy vécu sur la terre. Fa Jesosy resako anao io fantany tsara avy taiza izy, je viens d'en haut izy, ary fantany tsara zavatra hita ambony tany satria c'est lui le créateur. Fantany io, il sait toutes choses, il est le véritable aozin'ny baiboly, la vérité. Fa Siddhartha soi-disant n'incarné ohatran'ny tromba. Raha za maty et puis niverina, ahoana moa tsy alalako an'ity trano ty raha tena za niverina. Fa zany moa sy encore mbola une autre thème zany fa en fait mbola mety azavaiko anareo nga mba io resaka incarnation io. Bon, raha mety moa zany avec preuve à l'appui à vidéo. Tsy Siddhartha zany lasa Bouddha fa zavatra hafa. Za zao ve ni-incarné afaka ataontsika hoe 2021 tsika zao ataontsika hoe 2060 ohatra tonga ndray aho ni-incarné amin'ny olona anankiray. Za zao ve tsy malala hoe misy olona maty, misy olona antitra, misy ny fijaliana eto ambony tany. Ahoana tsy alalako an'izany, à moins que je suis quelqu'un d'autre satria zay efa nivécu fiainana e. Donc enonareo le zavatra mitranga lainga io, vérifiable le zavatra, manana conscience ianao mémorise eo tenin'ireo zavatra reo, fa reo tsy maintsy mifanohatra foana. Ohatran'izany nge Marie rehefa mivoaka io Marie katolika io ta 1935 izy nivoaka tany Portugal sa Brésil moa tsy tadidiko de jereo fomba firesany rehefa mivoaka. Pour petit Jésus izy, pour le petit Jésus 1935 tany hoany le date raha tsy diso a. Bon za moa tsy de manana détail loatra amin'ny mémoire fa afaka vérifier nareo zany. Fa nga mbola anaty berceau le Jesosy teneninao. Jesosy aza efa 30 taona nifantsika teo amin'ny lakroa, 30 taona mahery. Et puis le petit Jésus anaty berceau le resany amin'ny 1930. Hitanareo fa io zavatra io toujours misy contradictoire satria maniny rainy lainga tsy maintsy mandainga satria maniny tsisy fahamarinana ao aminy. Tsisy fahamarinana, ianao mieritreritra azo fanampiana, ianao mieritreritra azo bénédiction sy fiarovana amin'ireo zavatra reo. Zaro ihany mamono anao, zaro ihany mandainga aminao, zaro ihany mamely anao. Zay fomban'io. Tsisy adversaire hafa zany reo, zaro ihany mamely anao satria maniny ratsy fanahy reo, tsy véritable io, tsy vérité le izy, tsisy fitiavanao. La preuve mifampisavo zaro rehefa mivory mamoaka tromba anankiray. Tsisy fakaty reo. Zanako tiako, za tsy amono anazy fa mireo. Zavatra hafa mivoakany. Zavatra hafa mivoakany satria maninona en fait devolony derrière tompoko. Alléluia. Fandriamanitra inoko sy arahako sy Andriamanitra anaty Bible efa nazavako kely anao ny momba anazy sy ny différence. Tsy amono anahy mihitsy izy, zanany mihitsy no meny ho anahy
ho faty ho anay donc raha tsy azonao inona ny lacroix evite ny fahafatesako nandefasany zanany ny vonono ny zanany pour éviter ma mort inona zany ny antony lacroix zany raha tsy azonao avy amin'iny ho lasa libre satria manina noentiny teo amin'ny lacroix daholo ny fahotany zao tontolo zao noentiny teo amin'ny lacroix ny aretina reste teo amin'ny lacroix ny dévoly reste teo amin'ny lacroix toute puissance que tu penses que c'est puissant resiny teo amin'ny lacroix teo naleviny tany ambany tany le izy rehefa aveo rehefa niakatra izy nitsangana amin'ny maty navelany tany io zavatra io donc efa resy io fahavalo io zay mahatonga ana tsy matahotra io zavatra tahoranao io zay mahatonga ana mijoro ary tsy afaka mikitika anay io zavatra tahoranao io satria manino efa resy izy ny ataonao fotsiny raisony zanak'Andriamanitra Jesosy dia ho hitanao hoe azo hery ianao tonga zanak'Andriamanitra dia ho hitanao zany tantarako anao zany enao ihany ikikika rehefa aveo hoe faly azany fa zao avao miaina mety tsy mino ianao hoe za miaina ka andramo ange zany zavatra ataoko zany zavatra teneniko zany andramo dia ho hitanao ny suitiny dia ho hitanao hoe est-ce que baiboly ve ny baiboly sany tenin'ny zavatra inonao hoe dans le confusion pas possible fantako zay fantako ary fantatro zavatra nandalovako tsy nitantaraina misy certaines choses raha nitantaraina azy lazaiko anareo hoe ohatran'ny bibla avateo iny za tsy nahita an'iny fa fantako izy la vérité satria inona zavatra karazany zavatra tsy hita ianao rehefa miaina amin'ny monde io aiza misy alika zany mianjaka amin'olo dia ora anaty alika ve lasa tromba dia lasa beranivo be le olona dia lasa manao katipaty le olona hoe ohatra lasa alika fa nga tsy loza fa ny projet que j'ai formé sur vous dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Alléluia. Sora nange amin'Andriamanitra raha ianao niaina zavatra nandalovako merci zany ange tsy ampy zany en fait reconnaissance koa amin'Andriamanitra tsy haiko zavatra atao zany pour remercier Jésus teo amin'ny la croix merci tsy ampy zany fanompoko anazy tsy ampy zany en fait manompo an'Andriamanitra tsy ampy tellement goavana zavatra nataony ho an'ny humanité cadeau tena goavana indrindra ho an'ny humanité zany c'est la croix puissance tena ambony indrindra nomeny humanité c'est la croix puissance de la croix mitsangana izy avy amin'iny la croix iny koa za afaka mitsangana mandresy izy avy amin'iny la croix iny koa mandresy aho compliqué be mola izy raha ohatra ka ianao zany tonga dia zavako an'le zavatra zay efa noentiko tsotra be le izy ho anao tsy mbola namaky baiboly mihitsy raha nainoino hoe narany Jesosy ianao Andriamanitra izy naka forma olombelona andeha hamonjy ny vahoakany rehefa aveo ianao rehefa manaiky anazy lasa zanak'Andriamanitra lasa rahalanao Jesosy lasa nadanao Jesosy le mahery dia rehefa aveo zay inona fotsiny zavatra ataonao sisa sy takian'Andriamanitra aminao zany rehefa manaiky an'i Jesosy ho lasa ohatran'ny Jesosy ianao
ho lasa masina ianao, ho lasa mahery ianao. Alleloia, manana pouvoir ianao, ho lasa voilà zatra natahoranao a hitsahanao ambany faladia dia ho azonao zay le izy hoe nitrompe ny devoly a mibeba ianao. Tsotra kely ho fidirana amin'ny fanjakany lanitra io, tsotra kely ho fidirana ho lasa zanak'Andriamanitra io, mibeba ianao. Fantaro ny ereuranao, fantaro ny ota. Raha ohatra ka mpampirafy ianao vadinao a, misy souffrance ny vadinao mijery anao hoe au fait tsy ajainy vady koa, misy alahelo, mangata pardon. Zay nge natao hoe mibebaka e, mangataka fifonana hoe diso a tompo a, vonjeo a, raisiko tompo mpamonjy ianao. A partir n'androany ianao ny andramaniko Jesosy, a partir n'androany ianao ny arahako fa tsy reo fatifatiny je ne sais pas zanahary avie zareo, zanahary tsy mitombony io. Fa le Dieu de la Bible véritable, alléluia, la preuve zany goûter ary za tsy te hiebotra. Misy zavatra mbola lafo vidy noho ny volo io dia ny fiainana mandrakizay. Dia vola afaka manome volanao, tsy manda zany, fa izy tsy afaka manome fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra afaka manome volanao izy, sady afaka manome fiainana mandrakizay. Aizany tsara. Raha quelque temps ianao tsy lasa milliardaire eto fa azo fiainana mandrakizay, aizany safidinao vola sa fiainana mandrakizay. Deja ianao nge tsy dia hoe mijaly be taklinina, ianao nge manana hanina hohanina, ianao nge mbola misy drap torinao anaty trano, ianao nge mbola manana akanjo solony. Tsy dia hoe mijaly be takiny olona anankiray hoe tena gadraina sy ny tariny ianao, fa ianao miaraka amin'ireo zavatra ireo nge nany akanjonao tsy mandanananina be le izy satria maninona gadra ianao, gadra ianao. Je sais de quoi je parle satria za ny expérimenté an'izy io. Afaka resana zavatra mbola betsaka sy ny tany ohatran'izany, fa ny aveniranao any amin'Andriamanitra ny tsara, tranquille ianao, matory ianao, mironfle mihitsy ianao, quartier manontolo ma ianao mironfle. Ianao tsisy tebotebo zany hoe misy bibilavo ave voaka ce soir sa voaya soit tanala na squelette mitsangana soit na cimetière. Tsisy an'izany tebotebo zany tsony ianao ka, tsisy tebotebo zany hoe sepotra anaty rano zany tsony ianao, tsisy tebotebo zany ianao hoe ho latsaka ambony pont zany ianao, fa matory so mantsara. Ary tsisy tebotebo zany ianao hoe alatsaka je ne sais pas aveza, fa Andriamanitra fitiavana, izy mitantana anao mitanakavana mahery. Zany ny teneniny teo. Raha ohatra ka ianao minitromba hoe fanahy miresaka traveran'olona, c'est la même chose ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Misy fanahy tonga koa miteny. Dia io hitanao koa ianao rehefa miala amin'ny tromba io, ho isy fanahy midina aminao, fanan'Andriamanitra. Dia hoeninao hoe ny présenceny, fitiavana izy. Tsy mila lambalamba fotsy ranomanitra, tsy mila an'izany io, tsy mila ranomanitra lefa maimbo reo. Alléluia. Car je suis ton Dieu. Oui Seigneur, tu es mon Dieu. Andriamanitra izy, le seul Dieu qui peut te sauver amin'io miséranao io. Alléluia. Zay ny afatra tiako entina amintsika androany hoe tsy mitovy io, tsy mitovy io. Matsiro be io resaka Andriamanitra io, matsiro io, tsy afaka nitahotra anao. Rehefa ao ianao
tsy zavatra minable io ny ma-influencenao tsy zavatra tsotra komika nge parfois le olona mitondra anarana hoe les dieux des minuscules komika ane zany ridicule ane zany manana saina de dinio zany zavatra resahako zany manana fahendreny ianao compareo zany zavatra resahako zany zavatra resahako zany ange hitanao ao e ary fantatrao tsara zany alleloia alleloia de raina ny tompo fa anazy rery ny voninahitra manaraka ray atsika miona fa rapitso a mbola misy direct ihany fa tsy zany mitondra anazy eto zany fa olo-kafa alleloia n'andriamanitra reny ny voninahitra fa mino fa azonao ny zavatra tiako ambara raiso jesosy de iaina ianao izy ihany ny lalanaka izy ihany ny lalana izy ihany ny mavonjy anao tsisy zavatra mavonjy anao eto ambony tany eto raha tsy jesosy ihany tsisy tsy ny fomba ndrazanao ny dadilanao ny grand-mère anao tsy rainao ny mamanao mavonjy anao tsy tantaonao ny izaniza mavonjy anao fa jesosy ihany satria manizy izy manana lakile ny fiainana mandrakizay raiso izy de ho hitanao fa hiainy ianao tinio reny zavatra rena misy fotoana ianao mandinika anazy rehefa tena vonona ianao ialan'io trombo io tonga de doriny ny akanjony de miatsopa nompon'andriamanitra ianao tonga de doriny akanjony miantsopa nompon'andriamanitra ianao justa miassiste anao manorokely fotsiny hoe tiany tokony ataonao satria misy fampianaranao fa raha ohatra ka ianao miadirery mantsy misy zavatra tsy fantatrao zany araka le teneniko iny hoe midéguisé zareo mivoaka amin'ny église oa fa ny mpanompon'andriamanitra malala hoe fosikio alleloia zay efa manaraka indray shalom tainy tompo daholo alleloia Vous écoutez chai.fr.
Vous écoutez chai.fr. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent « Viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tous vifs comme le séjour des morts, et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes de la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal.
Vous écoutez chai.fr. Chai.fr téléphone 06 14 66 02 56.